Radio Don Bosco mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina eny ary dia mahafaly anay indray ny miarabantsika rehetra izay tafaraka aminay ao anatin'ny fandarana amin'izao maraina ny alarobia 7 martsa 2024 izao tsika rehetra vao ny fampiaona ny fankahita ihany koa amin'ny alalan'ny RTP live ary mifampandre amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao anatin'izao tombovaony malagasy izao dia miarabantsika rehetrarehetra ny rareny ho taona zina ho antsika menakavy ity taona ity ary indrindraindrindra ihany koa dia ananany firenentsika malagasy ny ataontsika hoe mahamalagasy atsika rehetrarehetra satria izay ny tena tediavintsika amin'ny tombovao malagasy ary dia taona zina ho antsika ny taona izay misy atsika amin'izao fotoana izao ary indrindraindrindra ihany koa tsika malagasy rehetrarehetra dia tsy ho laitra ny reto mandringana izay miantra eran-tany na dia atao hoe misy eto amintsika ary ambany dia ambany ny ta izay miantra amintsika ary izay no rareny mba tsy sintsony izay no rarentsika amin'izao taona izao dia tratsony asara manitra daholo tsika menakavy Bruno ny lafiny teknika dadia mikirakirany sary ary ny général Désiré Philippe Ramakavelo no miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana izao miarabanao natratrany taona tratrany saramanitra général dia mbako manana ny teninao andre matofilavy aho hoe asaramanitra moa zany zao dia faly manolotra ny firaritso ary zava-dehibe loatra zany hoe tratran'ny asaramanitra zany amintsika malagasy fa tena hoe fotoana iravoravona itona fampirariana soa dia mba hoe ho tratrany maro mitsingeringerinana indray ary hitondra fahasoavana sy fitahina na eo amin'ny tena manokana eo anivon'ny ankonana eo amin'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra eo amin'ny firenena dia mba hovanina dolotsika rehetra Andriamato Flavien Andriamato Bruno Andriamato Dadia ary dia zay ny firaritso ataotsika ihany koa amin'izao asaramanitra zao mba hovanitsika rehetra ny fantarantsika tony mahazatra atsika dia mizara telo tony mahazatra atsika ihany ny fizarana voalohany dia nao famelabelaraka-hevitra ny fizarana faharoa dia andraisiny SMS avy any aminareo ary ny fahatelo dia andraisana ny anso avy any aminareo tsara ny manamarika ho antsika rehetra izay mienso manaraka amin'izao fotoana izao fa tafiditra ao anatin'ny lalao anatin'ny 2020 taona ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco tsika amin'izao fotoana izao noho izany mandray anjara amin'ny lalao itsika ao anatin'ny fandarana mba hovanina dia arao tsara ny fandarantsika fa ilalaotsika omenareo mifantaniana rehefa mamarana ny fandarantsika fa dia arao tsara ny fandarantsika manomboka amin'izao voalohany izao hatramin'ny farany fa rehefa mifarana ny fandarana dia omena anareo hoe inona ny fanontaniana ahoana ny fanontaniana ahoana ny fanatanterantsika amin'izay lalao izay eto amin'ity fandarana mba hovaniny ndaotsika ary hiditra amin'ny ataontsika hoe fampitinana antsiazana ataontsika tamin'ity misotranao Andriamato Flavien ndresadresaka ny fanaovana sy ny fanakalozantsika teto moa tamin'ny fandarana farany dia ny mikasika ny hoe ny endrika ivelany ahafantarana fatatry ny stress na ny teritsaina ho isika ny olona anankiray ny ahafantarana fahatratran'izany stress zany ny olona iray dia manomboka be ahiahy amin'ny tontolo manodidina azy izy tena be ahiahy ary io fiahiahy iny io nefany anisan'ny manimba mihitsy ny fiarahamonina na eo amin'ny mpivady io na eo amin'ny mpianaka io na fiarahamonina nefa dia izay mihitsy ny tena zavatra hita sy tsikaritra ary zay le hoe be ahiahy zay dia tena manimba hoy ny fiarahamonina na eo amin'ny ankonana io na ny ampiasana na amin'ny toeran'izay misy ifandraisany amin'ny olona ary tsy mahay mandrindra dia zavatra tokony ataony tsy mahay mandrindra mihitsy dia zavatra tokony ataony na tiany ataony ny olona tratrany stress ary zay ny tena mampalahelo tsy misy fahafahapo mihitsy ho anazy ka rehefa zay zavatra ireny no mitanga Andriamato Flavien dia lasa sorena izy lasa kivy izy ary zany fahakiviana ananan'izany ao isika no tsy ahaizany mifandray intsony amin'ny manodidina azy araka ny lazatsika teo hoe na mivady azy io na mizanaka na mpiara-miasa dia tena hoe mampikorotana mihitsy ny fifandraisana ary mampalahelo mihitsy
ny olona tratrany stress satria indraindray tena tsy fantatry ny mihitsy fa heveriny fa hoe lasa sarotra rahamonina koa ty olona ty tsy fantany zavatra manjo azy fa anisan'ny zavatra hoe tena azo lazaina hoe olona mampalahelo ny olona tratrany ataotsika hoe zany terinitsainy zany na ny stress zany ty be loatra le zavatra eritreretiny be loatra le zavatra menjady aminy be loatra le fahasairana-tsaina iainany na ataotsika hoe ny alahelo ao am-pozy ananany tena olona mitondra an'izay mavesatra mihitsy ny olona tratrany ataotsika hoe stress zay ngamba ny tiako fa araky nampanantenana tamin'ny hery moa ndre matoflaveny zay toizatsika ihany zany endrika seho velan'ny stress zany dia heverina fa ilaina de ilaina mihitsy satria araky ny lazaiko teo lasa mampalahelo be mihitsy le olona tratrany stress satria ohatrany tsy fantatry ny olona fa heveriny fotsiny fa hoe olona kizitina tsy hay raha monina olona mandreraka sisatry ny sisy de voambolana resitra mety azo ampiasaina de ampiasaina daholo ka anisan'ireo seho ivelany ny tsy fahampiana torimaso tady dio fa rehefa tsy mahita torimaso foana ianao ina moa mahatonga hoe tsy ahitana torimaso andre matoflavy le fahasairana tsara inge miasa foana antsainao na de fa mandrakalina azy na oam-pandrinao de miasa any ina rery-andriamanitra na ataoko hoe maninona ry any manao zao maninona ry any maninona zany hoe fanontaniana mibosesika no tonga ao an-tsaina ary zay ny lasa tsy mampahita toy nefa tadio tsara fa tadio fa hoe mila miala sasatra ny olona ary efa tenentsika teto taloha andre matoflavy fa hoe mila eo amin'ny ataotsika hoe adiny 8 ialana sasatra na latsaka zay ny olona inona moa ny antony ilana ny hoe fialana sasatra adiny 8 ao anatin'ny torimaso ny tena antony inge de hoe amin'ny vanim-potoana adiny 8 ialana sasatra io no iavaozany sela rehetra ao amin'ny vatan'olombelo io ary indrindra ny sela ao amin'ny atodo io le sela ao amin'ny atodo zay tena hoe mibaiko ny rehetrarehetra ny vatana rehetrarehetra io indrindra ny tena hoe sahirana azany tsy mampahita tory azy satria tsy milamina mihitsy le sainao de lasa sela reraka ny ao amin'ny atodoanao ary faharerahan'ny sela ao amin'ny atodo io anisany tena hoe mitondra aneo ataotsika hoe siretsana terinitsaina io tena hoe sahirana tena sahirana de sahirana mihitsy zany ny olona ka noho izany rehefa tratran'izay hoe tsy ampitorimaso iny ianao de tsy magagy mitondra fahasahorenana io fahasahorenana tadio tsara fa ny zazakely rehefa tsy ampitorimaso de mitomany foana tsy fantatrao marary ve ty zate tsy ampitorimaso ohatra de mitondra fahasahiranana ary ny fahasahorenana de matoflavy de mazava ho azy fa miteraka lasa kizitina le olona lasa mora tesitra ary lasa mora mitomany rehefa zay zavatra iny tanga de io ara le tonga le hoe ohatrany olona tsy hay raha monina koa ty olona ty vo mietsika kely de kizitina tsy hay fampiresahana tonga de monjomonjana tonga de mapakapeo mora tesitra isika mora mitomany zany zao anisan'ny azo lazainy hoe seho ivelany daholo zany tsy fahampiana torimaso zay lazaitsika hoe mitondra fatiny ny fahakizitinana ny fahatezerana ny fitomanina zany zao de anisany kanefa na izany na tsy zany de anisany ihany koa ny olona tratrany stress matetika de marary endo mbola de marary endo iny mbola tsy le fahampiany torimaso ihany matetika marary endo marary vavony mbola any anatin'le tsy fahampiana torimaso le fahasarana tsaina ny fahasarana tsaina no anisan'ny fototra anisany azo teneny hoe anisan'ny fototra voalohany mamparary vavony ny olona sahiran-tsaina matetika tratrany aretim-bavony azany anisan'ny mampalahelo rehefa tratran'izany aretim-bavony zany ianao de tsy te hihinan-kanina rehefa tsy te hihinan-kanina ianao de miareraka rehefa miareraka ianao de miamahi rehefa miamahi ianao de mola von'ny tratrany aretina de rehefa tonga de mitapesatra manao toy ivakana doly ty fahavoazana rehetrarehetra ty tratran'izay de hoe tsy fahampiana torimaso zay fotsiny zany de fa tena hoe zava-dehibe ina daholo mietranyzany zany lasa hoe marary any amikiboany anisan'izany moa le lazaitsika teo hoe marary any vavony ka reny seho ivelany reny de tena hoe tena tonga de amatarana ny hoe ty olona tia tratrany stress na reraka mihitsy amin'ny any amin'ny sainy de noho ny zavatra miajady aminy noho ny zavatra mitranga eo amin'ny manodidina azy mila fanampiana tompoko ny olona tratran'izany totsika hoe teritratany mila fanampiana ary mila tena hoe avy amintsika zay manodidina azy teny hoe fanampiana fa ahafahanao ataotsika hoe manala tsiny azy angamba ndrazay na azoko tenenana azy fa tsy avy hatrany de manome tsiny ty olona ty koa manao anzao fa
manala tiany azy mihitsy io a ohatrany olona hoe raha mbola tratrany zany hoe terin-tsainy zany fotsiny nge matovy tsy mbola olona lasa-dalana izy zany mbola olona azo fampiresahana fa tena hoe tsy hitantsony zay alehany tena sahirana mihitsy izy amin'ny zavatra eritreretiny be loatra ny vady ohatrany tsy hay fampiresahana tsony ny zanaka to maniratsira ny manodidina ohatrany tsy miraharaha amin'ny tany zay alehanao rehetrarehetra ohatrany fanilikiliana daholo ny hitanao jereo amin'izany iny tena fijalian'ny olona tratran'io ataotsika hoe stress io satria ho an'ny olona ny akamaroany tsy mieritreritra mihitsy hoe tratran'izany izy akoatran'ireo rehetrarehetra ireo Andriamatoa Flavien dia mety misy ihany koa hoe areti-koditra mety miseho ohatra koa raha nataotsika hoe mety misy krampy koa ary ohatra mienjana tapoko ireny ny ozatra dia marary be raha ohatra sanatriany zany ianao anaty rano ohatra milomano tratrany krampy dia mety maty iny tonga dia rendrika maty an-trano ary anisany zavatra tena mampidi-doza io ilay karazany hoe areti-koditra koa mety areti-kozatra koa mety misy ny rhumatisme zavatra be dia be zany mety miseho ndikan'izany raha ohatra ka tena hoe antanina ahoana moa zany tena be dia be be dia be mihitsy fa dia ianao tsy manaraka amin'ny fandaharana angamba matoa hoe tsy mahalala hoe ina moa zavatra andresantsika fa tena ilaina mihitsy ny fahafantarana an'izany zavatra ny antony dia hoe ahafahantsika manampy ny olona akaiky atsika io tratran'izany ataotsika hoe stress zany ka noho izany rehetra zany dia tsy mba ahitana endrika miramirana mihitsy ny olona tratran'ny stress na ny terin-tsaina tsy mba mahitana endrika miramirana ary tena hoe azo lazaina mihitsy hoe mitondra fahakiviana ihany koa ho an'ireo manodidina azy hitanao fa ohatra ny arety mifindra mihitsy iny koa rehefa olona kizitina foana olona teritra foana olona mitomany foana dia ohatra ny lasa findrany koa anao ny olona manodidina azy koa tsy resaka eny ka lasa sorena ka lasa sorena koa le olona manodidina azy dia rehefa manodoka tsireny dia lasa kizitina dia lasa tezitra dia asa mba mety tsy mitomany kosa angamba fa mety ho tratran'izany zavatra any ary zay ny tena anisany tena oza tena mampalahelo kanefa araka ny valazantsika ihany ary azo lazaina hoe zavatra tsy maintsy mitoy izany zavatra eny rehefa mitombo foana io ataotsika hoe stress io na io terin-tsaina lazaintsika io rehefa mitombo ka miamafy dia mety alaim-panahy mihitsy amony tena le olona ary io foana ny tena mampatahotra za Andriamatoa Flavien amin'ireny le olona hoe mangataka feonan'ireny ka tena tratran'io tena afaka ary zany no afahako miteny ohatr'izao satria ro zavatra tany saiko ireo dia izy ihany no miteny ohatra manao an'izao ny tenako ohatran'izao ny zavatra manjoa ohatran'izao ny zavatra iainako sinsisa dia zay ny afahako miteny fa tsy hoe za kory mamorona fa le olona mihitsy milaza n'le zavatra manjoa azy ary le izy amin'le izy ohatrany hoe tsy misy le tsika malagasy moa asa moa na tsika malagasy na ny olona rehefa milaza hoe marary ianao tsisy hafanana dia veriny olona hoe tsy marary fa vao miteny hoe marary zany mako dia tonga dia voalohany dia tsapana ny andrana hoe mafanafana hoe sao dia ny fanavira ny tena zay ny mahavantana tsika malagasy hoe ny hafanana miakatra no midika tsy fahasalamana misy fanaviana fa ny akoatran'izay ianao dia ohatrany hoe zavatra mandalo fotsiny zany manana fotsiny zany nefa tsy fantatro fa mety mitombo miombo mihitsy ary moa fiteny azy miombo le retina ka zay ny tena hoe mampalahelo ka hoe iaho hoe rehefa hitanao sapanao eo amin'ny vadinao ohatra eo amin'ny zanakao amin'izao fotoan'izao Andriamatoa Flavien no saika tratrany ty hoe stress ty dia ny zanaka amin'le hoe tsy fampatokisana misy ao tokantrano rehefa tsisy mifampatokisana dia le fibedesana le fanambaniana le fanaovana fampitady le zaza foana no ambanina le zaza foana ny diso tena miteraka ataotsika hoe stress mihitsy io ary anisany tena mampitaraina amin'ny tanora indrindra ny adolescente satria manina moa ny ataotsika hoe ny adolescente eo amin'ny vanim-potoana ny adolescente io fa tenintsika eto foana amin'io vanim-potoana ny adolescente io hoe ny sokafany mahizay na ny personnalitény rehefa voapepy foana izy bedilava izy ambanina foana izy mba tsy tenenako zavatra hafa dia lasa tsy mahatoky tena lasa sarokenatra lasa miahiahy lasa sarotahotra zany rehetrarehetra misy ray aman-dreny raha vao miteny ty zanako teo ty sarokenatra be ty zanako teo sarotahotra ty zanako teo tsy mahatoky tena tadio tompoko fa le fomba ny fandraisanao taminy ianao ray aman-dreny no mahatonga an'io anisany zavatra tena hoe mahakivy ny tanora ny adolescente Andriamatoa Flavien dia le hoe tonga dia mampakapeo anao vao mifankahitany tsy mbola fatany tonga dia ohatra fotsiny taizandre zao manao domanina vao mitrano efa kizy matsiravina ohatra
de manontany tena hoe fa inona ary ny zavatra nataoko hitanao ary nefa reny rehefa mitombo foana de miteraka alahelo de miteraka aya de miteraka fatokisatena araka le zavatra efa nitanisatsika teo mba tsy verenana amin'ny zavatra efa teneniny de tena zay mihitsy za tena milaza mihitsy fa ny akamaroany tena tratra ny ataotsika hoe stress io de ny adolatsentro sy ny tano am'izao fotoana zao ary zany tena mampalahelo nefa reo tanora reo anie no hoavin'ny firenetsika ary tena manana andraikitra lehibe mihitsy ka raha aman-dreny amin'ny fanabeazana mba ho fanabeazana tena hoe tondra amin'ny fahavanonana fahatsara-piainana ary ananana ny mahizay mba olona tsy sarotahotra olona matoky tena olona vonina ny eno zavatra olona ndray an-tanana ny fiainany sy ny hoaviny zany ny tena atao hoe faniritsika ary zay ny tena zava-dehibe de amin'ny heriny iny io ngamba de mbola ompatsika amin'izay tokony atao ny resadresaka mikasika an'io any hoe inona amin'izay ary ny tena tokony atao inona ny vahaolana tsara ngeny nytanisa hoe tiny tsy mety tiny tsy mety ohatra ny fomba mahazatra ihany manko ny tsy mety ny teneniny olona foana le olana foana fa aiza le vahaolana ny vahaolana ny ilaina raha ary tsika tsy de zatra an'izay loatra ndre mato Flavien ny olana foana anao itsika ny tanisa azy ny tsy mety foana anao itsika ny manambara azy fa hoe inona le vahaolana anatsarana fiainana inona le vahaolana ahatonga hiverena ny fampatokisana sy ny fifandraisana tsara ao anivon'ny tokantrano de na eo amin'ny mpivady zany na eo amin'ny mpianaka eo anivon'ny ankonana manontolo zay ny tapany voalohany indao hidirantsika ary ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita mba hovanina eny ary de ovakina ny SMS avy any aminareo ny 033 08 850 02 sy ny ao amin'ny RDB live ao amin'ny MP zany ireo no ovakina aminareo atongatsika ao amin'ny 033 08 850 02 fitaona zanako mianatra izy mitaraina foana izy hoe kapohin'ny mpampianatra de tsy mety andeha hianatra fa hoe afindrao fianarana hono izy inoko inona no ataoko teneniko ve ny mpampianatra azy sa mariako aloha fa zazana azoto nianatra foana izy hatramin'izay le izy ny zay ny ilana ny hoe fifandraisan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny rehefa misy taraina noatran'izany ny zaza aza mba mangataka andro tompoko mangata ataotrika hoe permission any ampiasana raha samy miasa nareo mivady fa zava-dehibe loatra mihitsy zany zavatra zany io ny fitarainan'ny lehibe ny sekoly mitale sekoly andre mato Flavien matetika efa misy zavatra mitrango ohatran'io de le ray aman-dreny ohatrany tsy manana fotoana foana rehefa aveo izy gaga fa lasa manao adosoana be vavana mba tsy tenenako hoe adalana mihitsy ny zanany tena hoe manao fananina mihitsy mba hisotomana ny sain'le anana de raha fa misy zavatra hitako hoe tsy rariny nge zany zavatra ary zany tokony fantatry ny talehetsekoly za milaza aminao de mato Flavien fa misy nge mpampianatra ndraindray tena hoe manana toesa tsy mpanabe zany mihitsy ary tsy tokony hampianatra mihitsy za de samy teny zany mihitsy amin'ny fomba fiatsy ny fomba fiteniny fomba fifandraisany amin'ny mpianatra misy mihitsy zany za tompoko vehivavy 20 taona ary manana olo tiana iray zay zanaka miaramila tsy avelany dadany sy ny avany vady anefa zay fa forceny ny dadany anambady zanak'olona vavy tokana ampanankarena be le zanany lahy indrisy anefa fa tsy haiko zay olany isy le ankizy vavy torin'le olo tiako de migadra am'izao efa 7 volana izy zay ny tany amponja tsy misy manampy manatikana ny avany hatramin'ny dadany fa juste hoe zaharery mikarakara azy inona tokony ataoko mariana fa mamita sazy efa taona izy mamany efa maty sairatsainy za am'izao ny fitiavanao zegny mahatonga anao manampy azy azo hitanao fa zany tena ataoko hoe tena fitiavana tsy eo amin'ny fotoana sarotra anao anariana olona indrindra raha manana fitiavana azy anao fa za miteny hoe za mideran'izany olona zany mihitsy amin'izany fandraisany andraikitra zany ary ny fanajany atao hoe fitiavana tena zava-dehibe mihitsy zany zavatra Juliette any amponja de mivanginareo iny ka tsy maninaka de inona indray araka zay indrindra hoe fa neo mpitiavana zany
tena fitiavana fitiavana lehibe mihitsy eny zany re matao filavia raha hoan'ny olona tsotra de hoe izy akony andeha hoany mbola toboaty akory koa za rehefa nitondratra vely izy hoany mba torohevitra za en général fa tena sahiran-tsaina fa ny vadiko mantsy tsy miasa fa mandendeha mirevy miaraka amin'ny cousin foana rehefa misy revy de lasa soroko fa vehivavy no miantoka andry zareo inona nataoko mba hitazonana azy tsy andeha hiroboka any amin'izany vehivavy 7 taona no mananjanaka le izy anke raha ny tena marina aloha tsy maintsy fampidinena amin'ny ray aman-dreny inge zany hoe inona marina zao nge nataon'le zanakareo any amin'ny rafozana zany zany hoe any amin'ny rafozanao no miteny de inona indray no resahan'le rafozana mitenin'ny dadany na mitenin'ny reny amin'ny io vadinao io anjaran'ireo ray aman-drenyreo aloha no miteny rehefa hoe tsy ahitamboko hatrany amin'ny ray fotoan'izay de na mandeha mitady mopera zay nanao fanamasinana na mitady ny vavolombelona zay nanatrika tam'izay zay nge ny antony isiany vavolombelona de matovy lavelona rehefa tonga ny fotoa sarotra eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady ny vavolombelona anisany zay ny antony fatorina nandroso ny tery fotsiny fa zay ny tena antony efa matetika re tsy omena lanja tsondra fa vita le mariazy ka matetika nge le le pikabary ary nge manana ny antsarany ny tena marina zay mihitsy nataoko hoe za tsy de mba makasitraka loatan'le pikabary mbola mpitovo no anorona tokantrano anankiray zavatra zany no zay zavatra teneninao zay fa tsy hoe izy tsy mahay mikabary ako fa lasa hoe ny mpitovo ndray ve nananatra ny mpanana zay zavatra ka ozy aho hoe tena zavatra raiso am'izay fotoan'izay de rehefa tsy voalamina am'zany rehetrarehetra zany de zay vao mitady olona hafa ohatra hoe mpanabe na sala am'zany hoe inona marina moa ny tena antony satria mety tsy mitovy ny fomba firesaka any amin'ireny sehitra isan-karazany zay le izy mba omeo hevitra fa mitady okivy manana tanjona lavitra eo amin'ny fiainana zao zay vao nahazo baccalauréat teo nefa ny fianakaviako manitra ka tsy atosika ny fianarana tokony ataoko le izy anke tenentsika eto foana eo Andriamatao Flavien vao ny teneniko tampianatra teny amin'ny université ndresaka ny atao hoe ny hoavy zahay inona ny atao hoe ny hoavy le izy ny fianarana tompoko azo atao foana mandra-pahafato rehefa tena ty hianatra ianao fa misy zavatra hoe lahara-pahamehana ny lahara-pahamehana de hoe inona aloha no avelomanao tena ahoana ny ampandeha ny fiainanao rehefa tafapetraka tsara ny fomba avelomanao tena so mampandeha ny fiainanao miverena mianatra solana mihitsy zany afaka mandrefa hoe cours par correspondance ianao na mandeha amin'ny tsy fantatro amin'ny tony teknôlôjia avo reny tony azo atao foana ny mianatra fa de reo inona ny lahara-pa matetika nge Andriamatao Flavien akamaroan'ny olona tsy mahay mametraka mihitsy hoe inona ny lahara-pahamehana eo amin'ny fiainako inona tsy maintsy ataoko aloha raha vao manambady ianao ka miteraka de ny adidinao voalohany lahara-pahamehana mamelona andreo vady aman-janaka reo fa ny manarakaraka hoe tia hanitatra fahaizana te hiverina miana amin'ny tapany faharoa zay fa tsy amin'ny tapany voalohany zay le izy inona kay tompoko no mahatonga ny olona sarokenatra loatra za vehivavy raky am'roapolo taona sarokenatra loatra de tsy samany hevitra mihitsy mba torohevitra toko fa mijaly mariako fa tsy mipetraka amin'ny ray aman-dreny mbola tsy manambady de tsy maintsy mangataka fotoana ianao satria fampiresa io foana nge fa tenenety foana io raha hoan'ny mpanaraka ny fandarany mety nanomboka tany am-boka ny tondran-dreninao anao anie mahatonga anao io sarokenatra io satria neny mety be alahelo mitomany sahiran-tsaina zavatra ohatran'izany ao anatin'le iforonan'ny taova rehetrarehetra aminao no mikorotana daholo nefa zay zavatra mitranga aminy de mipitany aminao daholo de lasa tsy matoko tena lasa sarokenatra tonga de profondany hoe tamin'ny tondrana voka na faharoa teo amin'ny fahazazana sy adola teto le voapepo foana voateny foana ambanina foana anaovana fa ampitahana amin'ny hafa foana de farany tsy matoko tena de tsy samany eo hevitra de lasa matahotra na ohatra mba miresaka amin'olona de tsy samy olona mifanatrika fa de aloha mijery ny tany sady miteny na ianao tsy mipetraka amin'ny ray aman-dreny io ary fa any amin'ny olo-kafa de fa zay le izy tena any amin'le fahazazana tany am-bohoka aho ny etombony de teo amin'ny mahafahazazana de teo amin'ny adolatsento satria io foana de tenentsika hoe eo no misokatra ny atao hoe mahazaina ny personnalité nefa eo ny voapepo foana ka rehefa voapepo foana io de ohatrany hoe voninkazo te vao mamotsina de langosanao de malazo zay le izy misy tovolahy zay miara-miasa aminay de tia mijerijery anahy izy foana indrindra moa rehefa miresaka amin'ny lehilahy hafa tsy fantatra mihitsy zay tiany ambara hoe mety tiavy izy
nefa izy misy fotoana miresaka amin'ireo namany mahakasika ireo olona tiany eo imasoko. Tsy haiko sary-piaro ve tiako fantatra ny ao anatiny hoe tia ve sa tsy tia anahy, fa tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana. Mariako fa izy manajanaja be raha ampitahina amin'ny fifandraisana amin'ny olon-kafa. Asa ve sa manana eritreritra diso hoe tia izy. Zao rehefa ny olona ny manajana ny fanajana tompony fitiavana efa ndresantsika foana nge zany. Matoa ajaina ny zavatra anankiray na ny olona anankiray tiana. Na io zavatra io ara rehefa tianao dia ajainao. Lasa sarotiny mihitsy ianao raha vao tady ho simba io na tady aloto na zavatra ohatr'izany. Dia izay fotsiny miprofo anankiray natondro milaza hoe manam-pitiavana anao izy matoa manajanao. Le fitiavana nefa tsy midika hoe avy hatrany dia tena misy karazana ohatrany hoe fitiavana namana ny fitiavana enao ohatra. Fa tsy voatery hoe fitiavana ohatrany mpifankaty any ireny, fa tena tianao izy fa mety mbola hoe eo misehitry ny mampinamana. Dia andramiko ina moa maratra an'izany. Tsy ho hitanao mendalany eny ihany ve? Nefa raha jerentsika ihany koa le mpanoratra ohatran'le mpanoratra koa ny tena tia. Iny ka tsy manino tena tia nge izy matoa izy manamarika an'izany rehetrarehetra zany tena tia ka tsy manino vola afaka mifampiresaka nge izy matoa izy mahita hoe ohatrany mijerijery ina moa mampatahotra raha miteny hoe ary aloha isaky ny fankahitsika ohatrany mijerijery mbala zao ny antony ina mba mahafinaritra anao ety amiko. Raha teneny ohatrantsika ohatrany mifampijerijery tsy ny reherery sarotra ve miteny zany ety matofo lazo ohatrany satria samy mifampijery nge zany matoa samy mahita an'le le maso mifampijery ny zavatra ataony anankiray. Io nge tsy isy avy amin'le olona hoe ohatrany hoe mifankaty mifanina eny an-dalana dia tapitapoka tonga dia samy mierika. Misy dikan'izay zay zavatra misy raha ataony koa. Zay. Efa ho adiny iray tsy hitany toy an'iny fa aloha ny voalohany iny fa aloha tonga dia ao ambany prenao. Miangavy ny tsirairay mba samy ho tompona andraikitra fa tsy hoe miandry ny eo ambony foana. Ataovy amin'ny tompona andraikitra ny tenanao. Aran'izany. Ka le mahatompona andraikitra io any tsy maintsy misy ataontsika hoe fahazara sy taikefanana le matovola vava totoa. Tsika nge dia efa miteny fotsiny ny afantarana olona hoe tompona andraikitra. Raha vao mahita zavatra izy hoe tsy amin'ny toerana sahaza azy dia mihetsika ny tanana mametraka an'iny. Zay fotony tokony afantarany olona tompona andraikitra. Fa ny tsy tompona andraikitra efa hitan'izao zavatra tsy mety jereny fotony dia lasa izy mandeha. Zay ny dia zavatra tsotra. Raha vao manana an'izay fihetsika zay fotony tompona andraikitra daholo tsika mianakavy ary zavatra tsy sarotra ndray zany. Amin'ny lafiny rehetra io. Amin'ny lafiny rehetra. Raha vao hitan'ny masonao fa tsy amin'ny toerana sahaza azy dia mandray ny tananao mametraka an'iny ihany. Dia zay mahatompona andraikitra tompona. Ary io tsy vitany hoe ny maso fotsiny. Fa na ny sofina koa raha mahino zavatra hoe mikikika be manakorotana. Raha venao zavatra manakorotana dia manana fahasahina ianao miteny hoe azafady tompoko mba hainao kely ngamba fa misy olona marary ange asy amin'ny ilany asy. Ohatra. Zay le fitenenana izay midika hoe olona mandray andraikitra ianao eo amin'ny ivon'ny fiarahamonina. Vehivavy manoratra hono azafady. Raha vady kay tsy mahavita manapa-kevitra samy irery sy tsy mihaino izay lazain'ny vady fa dia izay tenin'ny ray aman-dreniny ataony dia inona no atao resa-bola izy mankasitraka tompoko. Dia izy reny ange le ataoko hoe olona mbola tsy tapaka tadipotra nefa tia hanambady. Mbola ny ray aman-dreniny ihany mibaiko ianao ve fa eto nge fa verimbezintsika teto foana efa ataontsika hoe ataona maro. Ny adidinao voalohany ny atao hoe adidy dia zavatra tsy fampizaranao amin'olona fa ianao ihany manao azy sy manatanteraka azy. Raha vao manambady ianao dia mivady aman-janaka ao no didinao fa ny andraikitra hifampizarana. Tsy efa amin'izany hoe manana andraikitra amin'ny ray aman-dreny ny zanaka nateraka hifampizarana raha ohatra misy fahasarana ny dadatsiny fa tsy ianao rery. Zay ny mahasamy ny didy sy ny andraikitra. Ny adidy tsy azonao angatahana fanampiana amin'ny hafa fa ny andraikitra hifampizarana. Dia zay fotony. Rehefa manambady ianao dia ny vady aman-janaka ao no didinao fa dada sy ninao andraikitra azo hifampizarana amin'ny piray-tampo. Zay zavatra iray. Fa za fandihinao tompoko ny zavatra. Ny adidy ao nivon'ny vady aman-janaka nanao ny fanazy ary ny andraikitra any amin'ny fianakaviana sy any amin'ny ray aman-dreny. Ny rafosako dia masika be sady be tabataba matetika.
izy mianaka de miady satria tsy toinina de za ilay matahotra azy ka tsy miditra na am'izany de miantso ahy izy hoe fa maninona no tsy mandeha aminazy nefa zay mifanila kely de mamaly azy za hoe ianao masika de tonga saina izy hoe efa antitra ne za nefa mbola vo 70 taona izy ko tsolosa ve zany rehefa 20 taona ohatranay 70 taona koa izy efa rafozany ao eno a tsolosa ve zany zao le olantitra nge tsy de hoe masika na kizitina fe kizitina Flavien fa efa miena daholo na nysofinao fa manomboka lalidalovana nifinao efa tsy misy tsony masonao efa pahana tsy mahagaga raha somora sorena le olantitra ary zay foana nataoko hoe arakaraky ny fitombon'ny taona mandeha makany infanterana ny ohatra ny iverenanao ohatra ny zaza indray jingily izy ary raha vao miteny zany zaza zany ianao de hoe mila fitiavana mila faharetana mila fanampiana zany zavatra any fa matetika tsy fantatro iny io koa efa raha fotsy be kizitim-belona matsaravana tsy fantatro hoe fa miverina any amin'ny fahazazany io raha mataona hoe matsiravitra io eritreretra hoe zanaka heritaona na heritaona sy tapa nataotrika hoe ataotrika hoe folo volana de ho velanao zao ve maloto ny akanjony ohatra na ny kosony ohatra de hoe avela eo fa iza koa ny sasakely iny io tsy maintsy mbola mila karakarana mbola ampiana za général roapolo mbola bedy foana manao sipa nefa mba efa manana olontiana tsy hitako zay atao de lasa mitomany foana sisa no ataoko mila mianatra ony nefa vao may tsy miditra amin'saiko ny zavatra zay atao any ampianarana reny ngely ataoko hoe mangatao afo taony mba ifampiresana fa tsy vitandresaka fotsiny eto le izy ary io nge fahazavantsika to foana andre mato Flavien mivanim-potoana manomboka amin'ny 20 taona mandrapatonga ny 20 taona anao namana no ilaina fa tsy sipa raha te androso ny fianarana za mba afangaroana mihitsy ny sipa sy ny fianarana satria raha vao sipa mameno lohanao de tsisy mety rondoanao taranja rehetra tsy ampitana aminao ny fahalalana ny azy zay fotsiny ka zay mahatonga hoe tongava amresaka fa io zavatra azo atao tana mifampiresana ilaina foana mifampiresana fa ny fahalalana tsy anomezatsiny olona za tofoko manana toetra mora mitomany tsy tiako io toetsaiko io toetrako io fa tsy mety afaka inona ny tokony ataoko zao anie mahatonga le olona mora mitomany mbola adedy tany am'le fahajajany sy le anina tam'le tondrany reny ny voka azy io ny olona hoe be ranomaso mora mitomany io tsy mahay tsy miezaka mihitsy raha vehivavy ianao io ny be ranomaso raha manambato ianao tsisy lehilahy mahazaka vehivavy be ranomaso zany tena mahasorena mihitsy hoe tsy misy anako de indray fa efa mitomany le olona de farany de tsy te hifampiresaka de farany de tsy te ody mba tadio tsara tena io raisa ohatra ny takany hoe aretina mila sitranina tsy maintsy atao zay aharesena an'izay le hoe be ranomaso fa za manko mora malahelo be za de milaza aminao fa raha vehivavy ianao ny be ranomaso tsy misy lehilahy mahataty an'io de miteny lehilahy no miteny tsy hoe tsy fitiavana koa fa tsisy olona mba misy antony nge nitomany iny fa hoe fa misy anakely de indray fa mitomany na ny zanakao raha gaga za zao miteny amin'ny olona foana ohatra reny mpianakaviana mitondra ny zanany kely izy ohatra na tsy mbola kely hoe ampifona fa na zanany ataoko hoe roa taona telo taona de mitantarany fiaina de mitomany de zako ny jerevan'le zana iny ohatra ny ataony hoe mampijaly le mamany de misy zazakely zay mbola angamba n'izy iny tsy fantatro de za nitrangany lela tangale zazakely lela satria mahita mamany mitomany izy de zo miteny am'le reny hoe aza mitomany ohatran'io anao fa everiny zanakao fa zany mampijaly anao io zay zavatra ray malahelo le zaza lehilahy be ranomaso zany angamba tsy de fa misy ihany zany misy ihany ka karaha lehilahy raha zao ny be ranomaso de ahoana de mba mitomany izy mba maneno fihetseham-pony izy eny de mba ahoana nylazay ny vadiny de biokoretaka mahavarina ihany zany mpianakaviana biokoretaka zany misy ka ny zanako lahy de tsy mahatombona mihitsy tsy vita ny fianarana droit de lasa indray izy mitady asa zay nefa efa miantoka azy rehefa tenenina izy de tsy laitra fa be famaliana be 20 taona izy
Am'izao fotoan'izao tadiditsika ray aman-dreny fa tsy mitovy tamintsika tanora hoe mbola teo anivon'ny dada sy nentsika anitsika. Taloha tena samihafa mihitsy ny fiarahamonina tao anivon'ny ankonana. Tena hoe ny fanitry ny dada sy neny dia iny ny tanterahana. Na amin'ny lafin'ny asa na lafin'ny zavatra tianao atao, tsy mety zany fitiany ataonao tena. Fa am'izao fotoan'izao nefa tena hafa Andriamantoa Flavia. Am'izao fotoan'izao ny tanora tena lazaiko ianao miova asa indroa intelo inefatra. Inona ny valy teniteneny? Ka tsy hitakory zay tsy mampivoatra akory eo asa io, dia lasa izy mitady hafa. Fa taloha ianao raha tsy ny asanao dia iny maty akazo tokanao ny fitenena. Eo mandra-pahatonga ny fisonoranao. Fa am'izao fotoan'izao tsy zany intsony ka ny tena marina rehefa hoe safidiny sy talentany zay efa tenentsika foana. Tsy maintsy tafavoaka eo amin'ny fiainana. Satria mandray an-tanana mihitsy raha fa safidiny ka miaraka amin'ny talentany men'Andriamanitra azy, tsy maintsy tafavoaka eo amin'ny fiainana tompo. Fa tsy hoe rehefa tsy eo dada tsy neny tsy havita nininy io. Zay ny tena mahatonga antsika le miresaka foana le hoe ny fanabeazana manomana olona ho tompona andraikitra. Rehefa tompona andraikitra zany dia mandray an-tanana ny fiainany sy indrindra ny hoaviny. Zay ny zavatra lehibe. Fa raha natsika amin'ity SMS ity ary ny famakinan'ireo SMS ireo dia ialana tsiny amin'ny SMS betibety vovà satria ny fotoana no mamaritra atsika. Vehivavy manoratra izay mivady tompoko tsy miady, tsy mampirafy izy. Za koa tsy mampirafy azy. Kanefa dia tsy dia mba miresaka izay sady tsy mba manana tanjona iraisana fa samy maka ho azy. Tsy hitako mihitsy fomba atao mba hifampiresahana aminy mba toroy hevitra tompoko. Dia mangata tompo fotoana fa zany tsy vita valiny tsotsotra fotsiny eto fa tsy maintsy fantatra mihitsy hoe inona ny mahatonga an'izany trango zany. Efa tena toetra mihitsy ve tsy fampiresaka sa misy zavatra hoe tsy te hamaky loatra, tsy te hivaky loatra. Dia sy ina moa ny resahana an'izany. Tsy mety andry zany. Olona mpivady zany tokony hifanakalo hevitra, tokony indrindra mamera zany tokantrano tsisy tanjona zany nge Andriamantoa Flavia amiko ka efa baraingo ngeza be amin'ny fiainany. Tsy maintsy misy tanjona tompo. Na hotratrina zany farafaratsiny mba misy ezaka ho atao. Na tsy hotratra hatramin'ny farany aza. Ary le ezaka ataony eny ny tena antony anaovana andretsaka, tsy ho anareo mivady ihany fa ho tafiny zanakareo. Rehefa nareo mivady olona tsy manana tanjona, ahoana ary tadiavinao hanana tanjona ny zanakao. Dia lasa manaonao foana izy. Indrindra amin'izao vanim-potoana hoe amin'ny teknôlôjia avy nen'izao dia ny any ny manitona azy. Le karazana azy hoe ny manitona azy ka tsisy tanjona. Salao ny manao lalao, kilalao. Ia, zay ny tapany faharoa. Alohan'ny hidirana ny tapany fahatelo dia tsara ny manamarika omenantsika ihany hoe tafiditra ao anatin'ny fankalazana fahadimy amby roapolo taona ny onjam-peo teo Don Bosco tsika amin'izao fotoana izao dia misy lalao izay ataontsika rehefa mifarana ity fandarana ity dia areo tsara ny fandarantsika fa ho apetraka amin'ny fanontaniana rehefa mamarina izao fandarana izao tsika. Zay ny tapany faharoa hidirantsika ny tapany fahatelo ary. Ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba hovanona. Ny 22 443 90 na 22 442 09 ny lara telefona hidirantsika mivantana. Miaraba tompoko. Yes, salama tompoko. Hovanona tompoko. Yes, faly larabatsika rehetra dia mba tsika mba hovanona trany eo ampamakivakiana zao tena zao. Resaka hoe rarin-tsaina na stress moa zany no tena nivelabelariny général teo. Za zao tena hoe nitamin'ny sasy hoe tia ana ve sa tsy tia ana le olona. Zay tsy fahatokisa-teny zay fiandrasana foana ny zavatra avy amin'ny hafa izay koa dia anisany miteraka stress ngeza be indrindra ho an'ny malagasy. Zatra miandry, zatra mitavandra ny fitiavan'ny hafa foana fa tsy mba mahay maneho izay mba ananany tena sy ananany hoe kely mba anananao zany entinao mitiavana ny hafa satria zany zao dia anisany stress goavana be. Tia ana ve ty olona anankiray ty tia ana tena mampalahelo zany satria tokony tsy haina amin'izao vaninandro antsika zao zany efa tokony tsy haina amin'izany tsony no fototra iainan'ny olona tsirairay hoe tia ana ve ny olona ray sa tsy tia ana mety amiko hoe zavatra ray satria miteraka fisalasalany zany ka lasa miteraka aia dia tonga amin'ireny tenena atao hoe mety tsy ahita tory ianao satria aia foana dia lasa tsy matoko tena. Manarakarak'izay dia mikasika hoe resaka hoe inona no vahaolana atao. Ny vahaolana hitako amin'izany dia eo amin'ny resaka fahatokisa-teny tokony tsisy tsindry ho anao mihitsy
eo amin'ny fiainana hoe aiay ianao vao no hiditra amina zavatra anankiray dia eritreritra foana le tsy fahombiazana no eritreretinao fa tokony hoe efa voafary foana aloha mety zavatra mety hitranga alohan'ny anaova amin'ny zavatra anankiray dia lasa manana fahatokisa-teny ianao zany eo ana fanatanterana ny zavatra anankiray farany misy boky zay moa hoe arena zay miforatan'ny rahatisako miforatan'ny zanakao amin'isan'ny fanalana ohatrany hoe stress ihany koa dia ny fahaizana mandamina ny fotoana satria misy tenen'ny mazava tsara ao anatin'le boky kely zay hoe ny fotoana dia arena no men'Andriamanitra tsika olombelona na le maintsika na olona ohatrana ahoana mitorana misy atsika na ohatrana dia mitovy 420 ora daholo ka angamba ny fahaizana mamaritra sy mametrapetraka an'izay no hitako hoe mety ahafahana manala an'izay stress satria raha vao tsara lava koa tsika malagasy dia manaraka daholo mitsindry rehetrarehetra mikorompaka miaia zay zany no tiako afakafaka ny zavaina fa dia miraza tsika mba hovanina daholo nakasitraka toko misaotra rera to tena mahamety tsara zany fanazavana taony zany miaraba tompoko tsika rehetra tompoko ya mafimafy kely azafady za zany manambady ento ny zanaka efatra mianadaha ny zanako anankiroa tamivadiko taloha dia mivadiko koa nanana zanaka anankiray fa manana zanaka ray mbola kely zay hitambarana ny tsaika ho an-tsaniko zany ny olana dia zao hoe rehefa miteny an'ireo zanako ireo zany le vadiko dia tsy mba miditra mamaly azy zany mihitsy fa rehefa izaho zany miteny an'le zanany dia izy mamaly anahy foana ohatrany hoe arovany foana zany le zaza amin'ny zavatra tsy mety ataony rehetra dia rehefa avy mibedy aminazy n'izay avy mibedy le zanany azay dia le zanako kely foana no ohatrany amaharany kitakitainy ilany zany lazainy fa madika sy mafy loha fantatro hoe inona generaly mety mahatonga azy manao an'izany le izy igny mety mahatonga azy manao an'izany mety tsy nakasitrahany loatra ireo zaza ireo foninareo hoe nanapa-kevitra hivady ary mety le ankizy koa mety tsy mifandray am-po aminy dia ohatrany mahasorena azy hoe reto ankizy reto koa ohatrany miavonavona reto ankizy reto koa ohatrany tsy mba mampy fanajana ohatrany zany hoe misy fijery diso mety tsy manao an'izany mihitsy le ankizy fa ny fijeriny mihitsy ny zavatra ohatran'izay matoa manilika an'ireo zaza ireo izy misy antony mihitsy ny fomba fijeriny azy izy manko tsy hoe manilika an'le zanako akory fa le zanaka kely kambanana izy zany rehefa mibedy an'le zanany nefa tsy hoe zazakely akory le izy telomenada zokiny zany fa efa efatra amby 20 taona roa amby 20 taona azy fa le zanaka kely kambananay 7 taona dia rehefa mibedy an'le zanany roa amby 20 taona io nefa misy zavatra hoe mba tsy mety ataony dia le zanaka kely 7 taona foana no bedibedesiny avy eo ohatrany hoe zany sitany be analana vokina bedibedesaka kely foana no bedibedesiny ray avy eo na tsy maninona azy akory ohatra tena tsy mety kosa zany mampalahelo be ary lasa mikomy io zaza eo rehefa tonga any amin'ny adolatsento dia efa eritrereto zay zay tsy manko ny olana satria za zao raha mibedy an'io zazakely io dia tonga izy dia manaiky azy fa rehefa izy no miteny azy dia tsy miaino mihitsy izy satria efa fatany fahalemeny tokony miresaka nareo mivady fa fatany koa le fahalemeny le datany io zao tsy maintsy anampitambindray ia io tokony miresaka nareo mivady tsy mahasin'ny ankizy aloha fa miresaka mboa fitezana sy ny fitenenana an'le ankizy dia vita eo mivoaliny rehefa avy eo miaraba tompoko alo manaona tompoko mba hovanino mba hovaniny ento io miresavy hatrany ianao fa aza mihaino radio tsony za tompoko vehivavy iraika amby 30 taona dia ia vehivavy iraika amby 30 taona mananjanaka anankitelo dia niangatahako vaolana zany za raha vo maheno olana na probleman'olona any zany dia tonga dia marary ny lohako dia za lasa malemilemy be dia ohatra koa hoe vadiko isaky ny azy mamody dia tsy mody amin'iny izy dia lasa ohatrany hoe tezitra be azy samy malahelo dia lasa ohatrany sepitra zany dia zay mba angatahako vaolana tompoko dia fa io raha le stress rejatsika teo le tezitra io raha va tsy mahafehy teny ianao
dia ny hafarany io rehefa mavesatra dia mandeha mankany amin'ny famonotena hoy izany vady aman-janaka ary tsy amin'izay fotoana izay ne tsy manana hoe safidy tsony ianao satria efa kivy efa tsy te hanao anona tsony dia any amin'ny famonotena sisa mba dia tandremo ihany zay tandremo aloha ty tsy tia amonotena tsy tia arary mihitsy nefa mba tia matanjaka ny saiko hoe ahoana ny ahatonga anah hoe mba matanjaka ny saiko dia matanjaka ny foko izany fa vao misy zavatra kely dia io fa malemilemy ianao marary ka miankina aminao ngely izy efa fantatrao fa mamparary ianao dia mbola oziny hoe anka za tsy ny efotry zay dia marary eo foana ianao fa raha miteny ianao hoe zavatra tady parary aty tonga dia avy hatrany ianao dia misy fihetsika hafa ataonao zay zavatra ray sady ianao maka ny olan'ny olona hafa zay tsy tokony ho anao kory le olana dia raisinao le olana dia ianao marary fa alao ny olana ho anazy any fa ny ianao atrehany raha tokony manana olana 100 ianao 20 ianao ny olan'ny olona sasany sy 20 dia lasa raisinao daholo ny olana rehetrarehetra dia mavesatra be ianao amin'izay fotoana zay io toko fa miezaka zay eny miezaka mihitsy rarina mihitsy ianao mba hanana zay hoe fiazahana zay mba hanananao toe-pahasalamana tsara avitanao ny adidinao miaraba tompoko mba hovanina tompoko siarehetra tompoko vehivavy ny miantso mety mba afaka le mangataka fionana ny generaly be satria misy rahababiko manambady izy dia le vadiny soratra tany avelany fantany dia rehefa fantatra le izy dia lasainy fa hoe somarina dia mila hevitra amin'ny generaly tompoko rehefa farina fandarana dia omenonareo ny lara telefona zay ny amin'iny miaraba tompoko ien tompoko mba hovanina tsika rehetra lehilahy 7 taona no miantsa manana olana zany dia te hangataka torohevitra avy amin'ny generaly nanana olo-tiana niaraka nandritra ny 2 taona teo zahay fa izany mbola tany anatina fianarana dia no vao nanomboka ny asa kely efa lasa mitana poste de responsabilité amin'izao dia nefa nisaraka izahay roa dia lasa somary manana fahasairana zany hoe hitedavana olo-tiana ho vaty satria efa aty amin'ny taonany tokony hiditra amin'ny fanambadiana satria ataoko hoe le olona promotion tovitovy taona zany zao ny vehivavy efa nanambady efa manambady aman-janaka ireo zay olona ietreletina ndray lasa matahotra no ianao le mitana poste de responsabilité dia ohatrany hoe nietreletin'ireo zany hoe manadala sy ny sisa dia manana fahasahiranana kely amin'izay dia zay angatana torohevitra amin'ny generaly sotrandritra to eny tompoko dia izy nge resantsika eto foana hoe nelanela taona amin'ny mpivady nge 5 taona ohatra hoe zandrinao 5 taona rehefa na zandrinao 7 taona tsy mampaninina mba tsy latsaka hoe hatramin'ny 10 taona fa 5 ka hatramin'ny 7 taona mety tsara mihitsiny ary efa manana fahamatorana mihitsy ny vehivavy amin'izany taonany hoe raha zandrinao ataotrika hoe 5 na 7 taona zany izy aza misala le ny tena mahatonga atsika nge tonga dia hoe mbola tsy manandrana dia fa manisy sakany hoe ahoana raha zany ny ataoko io ve dia entina andrama oloko aza manao mikiditsy andramana hoe ny fahendrena malagasy aretin'ny sodeo izy le dokotera zay le sode aretin'ny sode miaraba tompoko miarahaba tompoko mba hovaniny tsika taona re tsika rehetra tompoko dia miarahabanao ihany koa miarahabanareo fa ela be mihitsy avy tafidy tonga soa ianao eny sotrandrena tompoko raha taonay vily avy aty atosy tompoko ien tompoko mikopakopaka ny zokinay vavy ambany alamy anay izao generaly eo eny tompoko miaraka amin'ny Jean Bosco sy lehilahy manony fa tsy haiko ny anarany ien tompoko ohatra mipanika kely amin'ny resaka an'le izy 9 taona monja tompoko nanambady eny tompoko kambana menadany zanako ohatra somary sahirakerana kely zay mivady tambo mivady ny nanankareny zay ny mipadiarena isorana n'Andriamanitra ny voninany fa manetry tena amin'ny tenan'izay tena vehivavy malagasy rehetrarehetra zay voadona mpiainana na ny amin'izao fotoana na zay ho voadona na zay efa voadona manana fampikisa-tena manekeny sikapon'Andriamanitra isan'andro ny vehivavy malagasy misangano sika fa fotoanany izao io corona io tokony tsy haresy atsika resitsika io mahalalama diova metomboka ny tsika vehivavy ny fahadiovana
tandrovo ny zanakareo, tandrovo ny vadinareo, tandrovo ny saizanareo, ny mpanampinareo, tandrovo daholo ny manodidina anareo. Sahiny tsangana, sahiny teny mahavoatsika malagasy sarokenatra ny vehivavy. Matahotra ho tenena hoe akoho vavy maneno otranana vorongolo maneno amin'ny andro atoandro a dia misifika ny ambany fandriana. Nefa nozy izy ny baiboly hoe miazavana sy ny hafanana ny diry mazava. Tena marina misaotra noto tsara be mihitsy le misy torohevitra avy any aminareo reny tena ilainy ny olona mihitsy satria ohatra ny fijoroana vavolombelona reny zavatra reny ary zay ny tena mahatsara azy. Misaotra tompoko. Farany koa mifandarantsika. Farany mifandarantsika omenanareo aloha zao ny fantaniana ho amin'ny lalao antsika ao anatin'ny 5 taona ny Japon Radio Don Bosco. Inona no lohahevitry ny fandarantsika androany? Inona no lohahevitry ny fandarantsika androany? Tsotra be zany. Inona no lohahevitry ny fandarantsika androany? Rehefa voavalinao zay dia alefaso amin'reto lara telefona ireto. Raha ohatra alefanao amin'ny telma izy dia ny 034 74 009 25. Avery koa telma 034 74 009 25. Raha amin'ny orange kosa ny andefasanao azy dia alefao amin'ny 032 99 490 52. 032 99 490 52. Raha amin'ny RTL kosa dia alefao amin'ny larana 033 75 971 43. RTL 033 75 971 43. Toy izao ny andefasanao azy ary. Asiseo lohateny mba hovanina miala kely ny valim-panontaniana miala kely ny anaranao feno. Avery koa mba hovanina miala kely dia ny valim-panontaniana dia miala kely dia aorian'izay ny anaranao feno. Alefao zany ireo valim-panontaniana ireo. Raha ohatra ianao te eo amin'ny generaly dia atsoy aloha ny firy lara telefona teo, atsoy aloha ny 22 443 87 22 443 87. Rehefa azonao ny lara telefona generaly dia atsoy generaly isa maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny 8, ny tolakandro amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 2. Rehefa azonao ny lara telefona generaly dia atsoy amin'izay dia azonao generaly dia teneny generaly tongavy ianao amin'izao andro, amin'izao ora, amin'izao daty dia arao amin'ny atsakany sy ny andavany izay. Bruno teo amin'ny lafiny teknika dadiny kirakirany sary dia amitina ny voalazantsika teo generaly Ramakavelo. Raha fitenina tsotra dia tena azo lazaina mihitsy fa hoe mora fantatra mihitsy ny olona tratra ny stress na ny terin-tsaina ny eo amin'ny endrika ivelany ahitana azy. Mora fantatra. Mora fantatra. Satria efa nazavaintsika teo hoe mora fantatra izy satria zao dia hidentsika teo izay. Ny amin'ny heriny manao ny amin'ny heriny angamba dia hoe amin'ny heriny dia ahompatsika amin'izay tokony atao ny resaka hoe inona ny fomba atao isorohana na hoe tena hoe ahafantarana fa zay tenena teo manko ny olana hitatsika fa ny vahaolana manao dia ilaina foana dia ny vahaolana zany hoe tsika amin'ny heriny. Amin'ny heriny resaka vahaolana. Ny fantarantsika dia miverina ny alatsinainy alina amin'ny 9 sy sasany dia efa nanditanin'ny RTP live izy teo hitantsika any amin'ny YouTube ihany koa dia amin'ny fotoana izay tianao enona sy hijerena azy dia azonao arahana ny fandarantsika. Zay ny fandarantsika androany mankasitraka mankatelantsika niaraka tao anatin'izay fotoana izay manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina.